mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tombontsika. Amen. Alahady voalohany amin'ity taona vaovao ity, maefa ny zavatra rehetra ny tompo. Ny ten'Andriamanitra ka tsika ny hafatra riavana dia ny Mateo 7:10 ny andininy 7:50 ka hatramin'ny 9:50 zay efa novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Niala avy any amin'ny fahatra Galilea Jesoa, teo amoron-dranomasina Galilea izy nanao fanoharana maro. Dia voalaza hoe rehefa vitan'i Jesoa zany fanoharana dia niala teo izy. Niala teo izy dia nakaiza? Nakany amin'ny tanindrazany. Niala teo izy nakany amin'ny tanindrazany. Aiza moa tanindrazany Jesoa izy ty? Tany Nazareta. Lasa nakany amin'ny tanindrazany tany Nazareta izy. Satria Nazareta no fonenan'ny fianakaviany. Tao izy no tezaina ary voalaza fa fitsidiana fanondrony io. Famanginy Jesoa fanondrony ny tanàna nabe azy io. Ny fitsidiana voalohany dia hitantsika ny amin'ny katoko 4 andininy 420 any sy manaraka. Tonga tany izy tany amin'ny toerana izay nitezany azy tamin'izay ihany koa dia talanjona ny olona, dia aveo tezitra mafy ny olona, dia aveo saika ho vonon'ny olona izy ho atsipany anaty antsany. Io fitsidiana voalohany io dia fa nisy fandavana mazava. Fa ny famangina faharoa kosa dia zay tantarain'ny Mateo eto. Ity voalaza ety sy ny maraka toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 dia tantara ihany koa ty famangina faharoa zay nataon'i Jesoa tany amin'ny tanindrazany ity. Riavana ny tompo, mety ho fantatsika tsara Jesoa satria efa enitsika fantatsika. Fantatsika ny tantarany, fianakaviany, ny teniny azy, kanefa araka ny tsika eto dia tsy ny fahalalana azy akory. Dia midika fa tena mino azy. Dia ireo tsara fa Nazareta no tanindrazany, fa Nazareta no nisan'izay nanda azy indrindra. Ka ny tsy finoany eto riavana malala, ny tsy finoany reto mpiray tanindrazana amin'ny Jesoa reto dia natonga fankalana ho azy. Reto riavana misy fahamarinana roa zay azo fikaresana amin'ny ten'Andriamanitra ity. Ny tsy finoana dia vokatry ny fahalalana ivelambelany. Ny tsy finoana dia vokatry ny fahalalana ivelambelany, any fomba fijery ivelany. Diso fantatry ny olona loatra Jesoa. Fantany loatra, ny fitentsika hoe fantatra am-paosy. Dia kanjo mijery izy fa tsy nahita. Mijery fa tsy nahita. Iza marina moa Jesoa io. Toerana tokony handraisana azy makotrokotroka, lasa toerana nandazy. Ny olona rehefa mba misy olona mba manamaizy azy tonga ao tanàna dia mba diradiraina ohatran'ireny hoe mpanao baolina malaza sy ny sisa tonga ao tanàna dia fa eto tsy zany ny zava-misy. Voalaza eto riavana malala fa nampianatra tao Jesoa. Midikany hoe nampianatra tao izy dia tsy hoe nampianatra indray mandeha fa ny teny hoe mampianatra dia zavatra miverimberina, tsy indray mandeha. Zany hoe ny hevitry ny teny Grika eto dia hoe tsy fampianarana miserana akory ny andalo kely dia lasa. Mazava amin'izany fa tsy hoe fitsidiana tampoka akory io, nisy fampianarana nataotao maromaro nitohy. Fampianarana nitohy tao amin'ny sinagoga, tsy fampianarana tokana akory. Zany manazava hoe tena fantatra ireo olona tsara Jesoa, efa eniny tsara ary tsy indray mandeha fa imbetsaka. Fa hafa mihitsy ny solomaso izay nijerenan'i Jesoa. Ilay fijery ivelany, fahalalana ivelany amin'ny Jesoa ihany. Voalaza eto koa ny hoe nanao asa lehibe Jesoa teo. Midikany hoe asa lehibe na asa dia hery moa nodikany ny tena teny fototra. Zany hoe asa tanterahany herin'Andriamanitra,
azay matoe asa mahagaga azy. Ny asa lehibe dia ampiasaina indrindra ilazany any amin'ny fahagagana, zany hoe zavatra tsy vitan'ny olombelona, vitan'i Jesosy satria herin'Andriamanitra ny asa tao aminy. Zany hoe araka ny voalaza marika moa dia efa nisy marary vitsivitsy nositran'ny Jesoa tao Nazareta. Mateo moa tsy milaza an'izany eto. Nisy marary vitsivitsy nositraniny teo, fa nefa noho ny tsy finoan'ireo manodidina azy ireo dia natsahatra zany asa mahery vaika zany moa filaza azy, asa mahagaga zany, efa nisy marary vitsivitsy teo. Izany dia avana malala no lazana ny hoe fantatry retolon'ire tsara Jesoa, nahagaga ny mponina Nazareta ny fahendreny Jesoa tamin'ny fampianarany, tamin'ny heriny, teo amin'ny asa izay nitanterahany, fa saingy fahalalana ivelambelany fotsiny izany. Dia niteraka fanevadevana, niteraka fahatafotoinana, tahaka ny hoe iza koa tony mba miseho milay eto amin'ny tanàny tony, mba iza ho tony olona tsotra, olona mahantra, olona tsy dia manahoana loatra, satria hitan'ny olona, fantatry ny olona tsara, tsy hitan'izay mahamesia azy, tsy hitan'izay mahiraka Andriamanitra azy. Zany dia avana no fahatafotoinana amin'ny sain'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra tonga olombelona. Hoe mahatonga ny olona tafotoina hoe ahoana moa Andriamanitra manavonana ve dia hipetraka aty an-tranon'omby aty? Tafotoina. Ao amin'ny Jaona toko 4:2-4 dia zao mivolaza hoe fa nisy teny ohatran'ity ihany eo: tsy le iova ny Jesoa zanako Josefa, fantatsika ny ray aman-dreniny. Ahoana nanaovany hoe izaho nidina avy any an-danitra, izany no sainan'ny olombelona, fijery ivelambelany. Ary ny marika moa dia milaza mihitsy hoe i Jesoa mihitsy ity ve ilay mpandrafitra, entiny dia milaza hoe zanaky ny mpandrafitra izy, hay Jesoa mihitsy no maninona, mpandrafitra, ary hitan'ny olona mpandrafitra. Io ny asa nataon'i Jesoa tamin'ny fahatanorany. Asa tsara zany asa mandrafitra, asan'i Jesosy zany, tsisy asa ratsy akory. Eto marika dia milaza, matiko milaza hoe eto ny anabavina, voatonona ny rahalany, zany isan'ny fianakaviana mpandrafitra izy. Ravana etra amin'ny tompo, amin'ny ankapobeny ny asana mpandrafitra dia na ny hoe mpandrafitra dia sokajiana olona tsotra, olona ambany saranga teo amin'ny Jiosy. Ny mpandrafitra resahana eto dia tena hoe azo atao hoe mpanao asa tanana izy, na mpandrafitra izy, na mpanamboatra trano. Zany hoe tsy arsitekta akory fa reny manambola be reny, fa olona miasa amin'ny tanany, mivelona amin'ny herin'ny tenany, mpiasa madinika zany. Raha ambaratsotra dia hoe raha ny sokajiny olona teo amin'ny Jiosy fa izay fiarahamonina Jiosy dia farafakely misy an'ireto, misy ireo mpitarika ara-pivavahana sy ara-politika, ireny le olona ambony reny mpisorona sy ny mpanapaka sy ny sisa, ary misy ny olona mpivarotra sy ny tompo-tany, dia misy ny mpiasa tanana, mpanao asa tanana. Eto ny misy an'i Jesoa eto, dia misy ny mpikarama isan'andro, ary misy ny mahantra sy ny mpangataka. Jesoa zany aiza eo ampovoambony eo, eo amin'ilay fahatelo, isika eo amin'ilay tsy ambony tsy ambany, io zany misy an'i Jesoa. Ary zay mahatonga olona tafotoina, ahoany ty olona ity no mahavita an'izany. Zany nahatalanjona an'ilay olon'ireo, fijery ivelambelany, olona tsy dia manao ahoana nefa mahavita zava-mahagaga, dia teraka ny fankalana, teraka ny fahatafotohinana rehefa mijery an'i Jesoa, mijery amin'ny maso hafa. Misy havana ange ny olona rehefa sambany vao nahita roaplanina izy, ohatra inona zavatra ao andohany voalohany, izany vy be manidina zay ny sasany ino dia manidina, fa ny sasany dia hoe tena mba enjana koa le nanenina zay nanamboatra an'iny fiaramanidina iny. Nenetolonetana ohatra zany, fatany fotsiny gaga fotsiny izy, inona ity fa tsy fatany hoe misy saina niketrika tao,
ohatr'izany ny fideny olona ny Jesoa Kristy mpanao fahagagana zay fotsiny mijanona eo fotsiny, tsy miankina amin'ny zavatra ivelany tahaka izany ry havana ny finoana tena mila olona mahafantatra tsara ny amin'ny Jesoa Kristy ianao. Ary eto koa dia lazana ny hoe tsy miankina ny endrika ivelany kory. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra toriana, rehefa toriana ny tenin'Andriamanitra dia raisa ny finoana izany fa tsy hoe izy aloha le miteny zay vao ino azy. Betsaka ny olona manao an'izany. Tandremiko sao fantatrao tsara, hainao tsara, vakianao tsara ny Baiboly, kanefa tsy henoina akory izay ambarany fa fahalalana ivelambelany izany. Tandremo sao dia efa zatra mivavaka, zatra miaina, fa ny fahazarana etoa dia mamono ny finoana. Tsy mijery amin'ny mason'ny finoana antsony reto olona reto fa fahalalana ivelambelany fotsiny ihany. Jesoa dia tomposy Kristy fa tsy zanak'olona tsotra akory. Zao ry havana, rehefa mihidy ny fonao dia mihidy koa ny asan'Andriamanitra tahaka nyreto olona reto izany. Tsy ampy ny fivavahana ivelambelany fotsiny raha tsy misy finoana. Fa ny finoana dia vokatry ny fahafantaranao tsara hoe iza moa ilay ivavahanao. Eto ry havana malala ny tsy finoana ny tena fahavalo eto, fa tsy hoe ny fahalemena akory. Tsy finoana ny tena fahavalo. Dia sokafo amin'ny finoana ny fiainanao, dia hiasa aminao Andriamanitra. Vaovao zao ny taona, aoka tsy fahalalana arano fotsiny hamantaranao an'i Jesoa Kristy, fa tsy mitondra finoana izany. Dia raha isan'ny finoana ny ten'Andriamanitra izay ambara aminao, raha iso asan'Andriamanitra izay nasehony taminao, mety voasitrana tamin'ny aretiny ianao, afaka tamin'ny olona ianao, na heranao tamin'izay mety nakivy fa mbola nitraka hatrany ianao. Tandremo manao tahaka nyreto jiosy reto, zatra mivavaka fotsiny fa tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra, mahafantatra ivelambelany fotsiny fa tsy mino ka lasa fahazarana sisa ny fivavahany. Taona vaovao ry havana, vaovao ny taona fijery vaovao no aoka hijerentsika ny tompo. Fa manana izay iverina antsika izy rehefa ambara ny ten'Andriamanitra, raisa ny finoana izany, mangataha amin'ny tompo mba hitovy fijery amin'Andriamanitra, amin'ny Jesoa tsika amin'izao taona vaovao zao, mba hafandray ny solomasona vatsika, mba hahita zavatra tsara amin'ny asan'Andriamanitra sika, fa tsy hanao solomaso mainty, dia hita zavatra maizina manakariva anatin'ny taona. Sokafo ny fonao, diovy tsara ny fonao, jereo tsara ny asan'Andriamanitra, fa mainy zavatra rehetra izy. Fa ny faharoa ry havana, famarana faharoa dia zao ny hoe ny tsy finoana dia manakana ny fahasoavan'Andriamanitra. Manakana ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsy finoana. Hoy ny andinin'ny fahavalo amby dimampolo. Raha sitraka koa dia mba hamaky ny fahavalo amby dimampolo sika rehetra fa tapaka andinin'ny foikely io. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo. Dia asa lehibe mitovy ilay teny ambony ihany, asa ataony noho ny herin'Andriamanitra. Tsy afaka tsy nanao asa lehibe teo izy. Zavatsara ny teny tsy hoe tsy afaka nanao izy akory, afaka nataony izany, fa tsy nataony izany, tsy nanantanteraka an'izany izy. Tsy afaka nanao asa lehibe maro. Ny asa lehibe ambara amin'izany dia manondro an'ireny atao hoe asa mahagaga, ny hoe fanasitranana tamin'ny aretina, ireo misy kleba maro samihafa, ny fandroahana amin'ny, ny fahagagana hita maso ny sisy ireny. Tsy afaka natao teo an-tanàna izany, tsy nandray fitahiana, tsy nandray fahasoavana, ny ponina teo an-tanàna mihitsy. Voasakana ny fitahiana tao an-tanàna. Jesoa tsy nanantanteraka an'izany, satria tsy misy finoana, tsy nisy fandraisana amin'ny finoana an' Jesoa Kristy, dia voasakana ny fitahiana. Raha mihidy koa mantsy ny fonao, mihidy koa anie ny asan'Andriamanitra, rehefa tsy ampy ny fivavahanao, raha tsy misy ny finoanao, tsisy fahasoavana ho raisinao zany eo. Jereo tsara, Nazareta
na hita izy na andre izy na alala izy fa tsy nino izy dia niala ataon'ny tompo, niala ataon'ny tompo, tsy nanao asa lehibe, tsy nanao asa mahagaga atao izy. Mitandre mariavana mba hatseto zany, mba tsy hiala amintsika ny fahasavan'Andriamanitra amin'ity taona ity, fa mandray azy amin'ny finoana isika, raisa amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra, fa ny finoana lakilehan'ny fahombiazana zany, lakilehan'ny fahasoavana zany. Ny olona mino miandry ampanantenana zay ataon'Andriamanitra. Ny tsy finoana manidy ny varavarany herin'Andriamanitra, fa ny finoana kosa no manokatra an'izany. Rehefa tsy mino ianao, mihidy ny varavarany herin'Andriamanitra. Rehefa mino ianao, dia misokatra izany. Ny tsy finoana dia manidy ihany koa ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Volaza fa niala teo anie dia sao tsy afaka nanao asa teo izy, tsy nanao asa teo izy noho ny tsy finoana. Satria zany moa fa tafitohinana moa, inona moa ny zavatra ho azy amin'ny tafitohinana? Efa ratsy fijery raha teo, tafitohina raha teo, inona ny zavatra ho azy amin'izany? Sao tokony andinitensika, sao tokoa ny tsy finoantsika no manakana ny fitahiana avy any ambony. Sao ny fahadalantsika, sao ny tsy fahamendrehantsika, sao ny fivavahantsika ivelambelany fotsiny ihany, sao ny fahazarantsika fotsiny mivavaka fa tsy mivavaka amin'ny fo, zay no manakana ny fitahiana. Tsy ho antsika, tsy ho an'ny tenantsika, ho an'ny ankonantsika iny, ho an'ny tany lazantsika azy. Fovolaza fa raha midika an'ity dia hoe raha mba nandray tsara an' Jesoa matsy reto olon-dreto nahita fitahiana izy. Ingina ambaran'i Jaona hoe tonga tao amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy, tonga teo amin'ny azy izy. Ny tompony aza tsy tia ozy izy, tsy teneniko ny toyiny ny eo alohany, fa zany reto olon-dreto mba nijery ny tanindrazana ihany, fa saingy nosakana, voasakana ny fahasoavana. Taona vaovao ry havana malala, tsy tondra fitahiana ho anao ny taona. Ninina tsodrano misy raisy bikana raika resareto hoe hitondra soa tsely ity taona ity e. Tsy mitondra soa zany ny taona, fa iza mitondra soa? Andriamanitra mitondra soa. Andriamanitra no manao asa lehibe eo amin'ny fiainantsika, dia mba faly tsika. Fa indraindray ny zava-misy mifanohitra, arakaraka ny irariana soa vao maika zavatra lasa no avy, zava-doza ny tonga. Fa eto ry havana, ny taona omen'Andriamanitra tsika velomantsika, mbola afatsika miaino, afatsika mijery sy mandinika, ka na mbola manana maso sofina fo ianao, mandinika tsara dia raisa amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana tena mitondra fitahiana zany ho anao, ny ankono anao, satria mahefa ny zavatra rehetra izy. Izy no mitahy anao, mahefa ny zavatra rehetra izy. Ka na olona iza izy, ry havana malalana hoe tsy mba hijejerina tavan'ny olona toy, iza moa le miteny aloha vao mihaino, fa tsy ny teny ny enonao, fa tsy ny olona indray nijerenao, ny teny ny enona, fa tsy ny tarehany jerena. Zany izy rehefa fomba fijerin'ny olombelona, ny tarehy aloha nijerevana, iza moa izy loha dia tena baogosy aloha, milay aloha izy, zany nijerevana, endrika ivelany zany. Fa ny tenin'Andriamanitra enona, zany maneriny olombelona ange fijery ivelany ny olombelona. Eto ry havana malala dia zao ny hoe tsareo fa ny tompo tsy mizata van'olona. Voalahatra eto izany. Rehefa miaino ny olona, na ny tanindrazana eo na ny jiosy na jentilisa, rehefa miaino, rehefa mino, dia manao asa mahagaga eo ny tompo. Hanao asa mahagaga eo aminao ny tompo amin'ity taona ity, raha raisinao amin'ny finoana ny teniny, ankatoavinao ny teniny. Fa manidy mivaravarany fiten'Andriamanitra, manidy mivaravarany herin'Andriamanitra ny tsy finoanao. Ka dia raiso any teny zany, izay manantsofina aoka izy hiaino. Ho azy ny voninahitra ho aminao aneny fiadanany. Amen.